Anisany tena nanana fahalalam-pomba ary nanana ny fitsipika mifehy ny fiarahamonina raha ny malagasy taloha na tsy natao an-taratasy aza izany dia fantatra sy tsapany ary arahiny malagasy taloha izany fahalalam-pomba sy ny fitsipika mifehy ny fiarahamonina izany. Ohatra fotsiny omeko anareo ohatra iray omeko anareo ny fomban'ny malagasy taloha izay tena anisany fahalalam-pombany malagasy rehefa misakafo. Eo ampisakafanana dia nizoky ray aman-dreny indrindra no mandoatra voalohany ary tena henatra ho antsika malagasy izany zandry maka mialohany lehibe izany. Izany dia anisan'ny fahalalam-pomba izay tena nipetraka tamin'ny malagasy taloha ary tsy nisy roatana an-taratasy fa nampiasainy vahoaka malagasy rehetrarehetra ary hita teny amin'ny fiarahamonina sy ny fomba amam-panaon'ny malagasy rehetrarehetra fa rehefa misakafo dia nizoky ray aman-dreny indrindra no mandoatra voalohany fa tsy mba misy zandry manao fanirimanan'asy zany ka hitaingina ambony ilainy teraka. Ary anisany manamarika ny fahalalam-pomban'ny malagasy taloha koa ny zokiolona no manomboka mandray sotro na misotro rano fa tsy fanao mihitsy izany zandry manomboka voalohany maka sotro sy misotro rano eo ampisakafonana izany. Izany dia tsy lalàna no terena ary tsy anterivozina fa nampiasainy malagasy rehetrarehetra mba ho marika ny fanajana ny zokiolona ary mba ho marika ny fahalalam-pomba ny zandry. Nipetraka tokoa izany ary tsy misy afaka nanday izany ary tsy misy nampiatra izany ankaterena na anterivozina fa zavatra efa nipetraka ho azy ho an'ny fahalalam-pomban'ny malagasy teo aloha. Ao anatin'izany fisakafonana izany raha ohatra ka mangetaheta zandry olona dia tsy misotro avy hatrany raha vao mahazo rano fa mila manadina ny zoky ray aman-dreny hoe sao isotro rano ianao. Dia rehefa tsy isotro ireo vao afaka misotro ny zandry olona. Izany dia midika ho fahalalam-pomba raha teo amin'ny malagasy taloha fony fahiny elabe sy fony fahiny helahela izay. Rehefa any ampivoan'ny sakafo any ka sendra samy handeha haka loka na vary fanampiny dia mamela haingana ny zokiolona haka aloha ny zandry. Miseho hita mihemotra tsara sady manao azafady ihany koa fa fady dia fady izany miaramaka to mifandrombaka izany eny na dia mitovy taona aza. Izany ny fomba fanaony malagasy taloha izay marika ny fahalalam-pomba sy fanajana ny zoky ary fanomezana antanantohatra amin'ny mahalehibe teo tamin'ny malagasy taloha. Ary raha ohatra ka na raha toa ka misy tena mahamaika tsy maintsy andehanana dia miala tsiny izay manao hoe azafady fa handahomana. Izany no mariky ny fifanajana sy ny fahalalam-pomba ny malagasy tany taloha tany. Ary anisany fitsipika mipetraka ho azy sy ny fahalalam-pomba ny malagasy taloha eo ampisakafonana ny hoe ny zokiolona no mametra sotro voalohany. Tsy maintsy ny zokiolona no mametraka ny sotro voalohany zay vo mametraka sotro ny zandry. Fa raha ohatra ka efa vita mialoha ny sakafony zandry olona dia mody manoho mihinana aloha mandra-pitsahatry ny zoky ray aman-dreny izany mba ho marika ny fahalalam-pomba. Fa tsy azo ny zandry atao ny mametra sotro voalohany alohany ray aman-dreny zokiolona. Na eo ambony latabatra na eo andambanana mitovy tanteraka ny fitsipika ny fahalalam-pomba teo amin'ny malagasy taloha izay tena hita taratra teny amin'ny fiarahamonina teny ary tsy hita izay naharatsy azy. Raha fintinina dia anisan'ny fahalalam-pomba ny malagasy teo aloha ny zokiolona no maka ny sotro voalohany ary ny zokiolona no mihinana voalohany zay vo maka sotro ny zandry ary ny zokiolona ihany koa no mametraka ny sotro voalohany zay vo mametraka ny sotro ny zandry. Fomba ny malagasy tany aloha izany sady ny fomba ny hentim-paharazana ihany koa dia tsy hitany izay maharatsy azy. Ankehitriny dia efa misy malagasy tsy mitazona izany ary efa maro ny malagasy manadino an'izany fomba izany ka tsy manao an'izany fomba zany. Eo anatrehany zany ihany koa nefa dia mbola maro ny malagasy mitazona an'izany fomba izany satria hitandreo fa tsy misy izay maharatsy azy koa dia tazomindreo mandraka ankehitrino ny fahalalam-pomba ny malagasy taloha fony fahiny hela be ary mbola tazomindreo mandraka ankehitriny.
Zay toboky lasy toboky vavy ny video azontsika naroso androany fa amy manaraky indray no manao ny misimisy koa dia mankasitraka atsika rehetra na vita na hainy ny video hatramy farany ary ety ampamaranana dia entaniko foana ianareo hiabone ny chaîne sy hanao like ny video ary hametraka ny commentaire fa hiezaka izay hizara izay tokony hozaraina sy hizara izay tokony hatao masoa sy hampafantatra izay efa nananadino sy izay mbola tsy fantatra ny zavanisy teto a Madagasikara koa dia veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay gaby hoe ciao ciao.